dia manoso dahotsika tompoko manoso dahotsika rehetra dia raha mety place aty alohany zany esantsika fianona mais za tsika mameno place aty alohana Alléluia! Alléluia! Misaotra an'Andriamanitra isika fa manana ty fotoam-pivavahana androany ity. Nous remercions Dieu pour ce culte d'aujourd'hui. Koa amin'ny anaran'i Jesosy mitsodranonareo mba hitan'Andriamanitra androany. Au nom de Jésus, je vous bénis de voir Jésus aujourd'hui. Ho anareo izay manaraka fotoam-pivavahana anlinina ihany koa dia tsofoko rano ahitany herin'Andriamanitra miasa. Vous qui suivez le culte en ligne, je vous bénis également. Vous verrez la puissance de Dieu agir. Mino isika fa ho araka izany mihitsy no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra. Nous avons foi que Dieu va accomplir tout cela. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika satria Jesosy Kristy le fototra natokantsika voavotsy miaraka amintsika eto. Nous remercions Dieu aussi parce que Jésus, la voix qui nous a sauvés, est ici avec nous. Izy no hiasa amin'ity androandroany ity. Il agira aujourd'hui. Mino fa tena hiasa Andriamanitra. Ayez la foi, Dieu va agir. Amin'izao fotoana izao asa dia hivavaka isika dia metraka ny fotoana rehetra eto mba ho tahian'Andriamanitra be. Nous allons prier. Fermez les yeux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te remercions, Seigneur, pour ce matin nouveau que tu nous as donné, pour le souffle de vie que tu as renouvelé et pour cette occasion pour laquelle nous pouvons nous racheter devant toi. Jésus, nous te remercions également pour l'amour inconditionnel que tu nous as donné. Toi, tu t'es sacrifié pour nous sur la croix. Tu as versé ton sang afin que nos péchés puissent être rachetés devant Dieu. Merci. Merci Jésus pour ta présence. Nous avons foi que tu vas faire de grandes choses aujourd'hui. Tu vas transformer des vies aujourd'hui et tu vas agir sur ce lieu et sur ceux qui suivent le culte depuis chez eux. Saint-Esprit, nous te remercions également. Toi, le meilleur de tous les guides, dirige ce culte
Parle à travers tous ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui, que ce soit le conducteur de louange, que ce soit le pasteur qui va prédire, toutes les personnes qui seront debout ce matin utilisent les Saint-Esprit afin qu'ils puissent faire la volonté de Dieu. Dépose les mots dans leur bouche afin que tous les cœurs soient touchés, que toutes les vies soient transformées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la gloire soit rendue à Dieu seul, aujourd'hui et à tout jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Dia zao ny teniko, manana finoana isika. Voilà ce que je vous dis. Ayez la foi. Manana finoana ianareo zay marary fa mendrika hanositranina ianareo androany. Ayez la foi, vous qui êtes malades, car vous méritez d'être guéris. Manana finoana ianareo zay manana olana fa amin'ity Desambra ity aneny voninahiny aminareo Andriamanitra. Vous qui avez des problèmes, ayez la foi parce qu'en ce mois de décembre, Dieu va vous montrer sa puissance. Isika rehetra toka eto na ianareo manaraka fitoam-pivavahana ny linina tena ho tahina tokoa amin'ity volana Desambra ity. Vous qui êtes ici et vous qui suivez le culte en ligne, vous serez bénis en ce mois de décembre. Minoa zany teniko zany ianareo. Croyez en ce que je vous dis. Topany hamindra fo amintsika. Dieu sera miséricordieux Ometsika envers ny nous. mpitarika fiderana ny fanisana fotoana amin'ny alalan'ny hira anankiefatra etsika ny mponina an'Andriamanitra. Nous allons accueillir Josia pour nous conduire dans la louange. Raisika mpitiafantanana zany ny mpitarika fiderana. Acclamons pour Josia. Alléluia. Alléluia. Peux-tu dire fort Alléluia? Bonjour à tous, nous vous saluons au nom de Jésus, vous qui êtes présents, mais vous également à la maison, qui suivez en ligne. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas votre situation. Peut-être que vous êtes là parce que vous êtes malade, ou peut-être que vous êtes là aussi, vous avez des problèmes, ou peut-être que vous n'avez pas du tout de problème, ni vous n'êtes pas malade, mais vous avez un grand projet à réaliser dans votre vie, ou je ne sais pas, vous avez quelque chose à désirer. Aujourd'hui, sachez que Jésus est présent. Amen. Et Jésus est prêt à nous recevoir. Il a déjà les bras grands ouverts pour nous recevoir, pour nous accueillir. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, car je vous donnerai du repos. » Oui, si Jésus nous a dit qu'il va nous donner du repos, il va nous le donner. Amen. Si Jésus dit qu'il va te guérir, il va te guérir. Amen. Si Jésus dit qu'il va résoudre tous tes problèmes, il le fera. Amen. Si Jésus dit qu'il va te donner ce dont ton cœur désire, il le fera. Car notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Androany, ninina mety mahazo anao, mety hoe marary ianao, mety hoe tsy haiko hoe manana olana ianao, na koa hoe tsy haiko, mety hoe tsy manino ianao kanefa manana ohatrany hoe fikasana ianao na manana zavatra irina ianao, tsarovy fa eto Jesosy. Miaraka amintsika eto izy. Ary ninina zay fanambarany ozy izy hoe manatona ozy izy ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa omeko fitsarana dia omeny Jesosy amin'ny fitsarana zany. Raha marary ianao dia hositrany Jesosy ianao. Raha mananolana ianao dia hiditra mitsehatra eo amin'ny fiainanao izy dia hovahany ny olana eo amin'ny fiainanao satria ninina zay fanambaran'Andriamanitra. Amen. Dia ho ataony zany satria mahatoky ny Andriamanitrantsika, mahatoky ny tompontsika sady zany ve? Tsy haiko na tadidinao le toriteny tamin'ny tsy tadidiko efa elaela kely zay manambara fa Andriamanitra tsy mba olombelona ka handainga na zanak'olombelona ka tsy hitana ny teniny fa ninina zay fikasany teny fikasana ny tononony dia ho ataony zany satria marina sy mahatoky Andriamanitra. Je ne sais pas si tu crois en ça ou si tu as la foi, mais sache que Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. Amen. Alors je t'invite à te lever. Manasanao mitsangana amin'ny toerana misy anao. Dia tsaroa ve tena tia anao Andriamanitra. Ary zany mahatonga azy matoky eo amin'ny fiainanao. Amen. Dia akipy masinofinao dia saintsainao zay rehetra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Dia tadidio fa mbola anao mihoatra noho zany izy. Dia zao andeha hideritsika an'Andriamanitra noho ny fitiavana, noho ny fahasoavana, anoho izy matoky.
Nous allons célébrer l'amour et la fidélité du Seigneur. Nous allons l'adorer car il nous a aimés et il nous aimera encore et il nous aimera pour toujours. Son amour est inébranlable et à jamais il nous aimera. À jamais il sera fidèle à ce qu'il a dit parce qu'il nous aime. Dia andehtsika hira antiry ty hoe Jesosy fantatro fa ianao le inoko ary ianao dia tia. Zany fitiavanao zany Jesosy dia tsy miova eo amin'ny fiainanay. Amen. Tiako ianao hanokatra amin'ny fonao dia avelao Jesosy hanjaka ao anatinao. Dia saintsay no fitiavan'i Jesosy dia ho ataony ao aminao zany. Tsarofantsika sendasendra raha eto ianao. Ce n'est pas un hasard si tu es là, ce n'est pas un hasard si vous pouvez suivre en ligne. Mais c'est la voix du Seigneur pour te faire part de son amour. Fantatro izay inoko Jesosy le ianao. Fantatro izay inoko sy ny fitiavana. Oui Seigneur, tu nous donneras vraiment du repos. Amen. Changer, mais sauf ton amour, car ton amour est incomparable et dur à jamais. Amen. Tu continueras à nous aimer, Seigneur.
t'es même sacrifié pour prouver ton amour. Amen. Voilà, Seigneur, pourquoi on va encore chanter pour toi. On va encore louer, Seigneur, ton amour et ta fidélité à présent. Amen. Toi qui ne changes jamais, Seigneur. Ton amour qui ne change jamais. Tu as été fidèle et tu le seras pour toujours, Seigneur. Amen. Tena matokoloatra ianao Jesosy a. Ary fitiavanao manosika anao aneo an'izany aminay androany dia iry izay hoe ianao ilay ho maty sy anio any mandrakizay. Ianao ilay ho maty anio any mandrakizay. Izay lazainao dia izay nataonao. Ianao ilay tsy mba mamindao anay mihitsy. Tsy mba manatsy mio fa matoky hatrany farany. Andry aminanitra mitsaoka anao, mitsaoka anao satria matoky loatra ianao. Matoky loatra ianao tsy andao que tu es tellement fidèle. Amen.
Seigneur, à cet amour, nous allons aussi te prouver à quel point nous t'aimons. Narary zay Jesosy ihany tsy mba nandao anay ianao. Napalahelo be zay Jesosy ihany teo amin'ny fiainanay tsy mba nandao anay ianao. Fa teo foana ianao Jesosy. Dia izany indrindra mahatonga anay hanamafy koa aminao hoe tena tianay ianao. Ary hatramin'ny farany Jesosy ihany fiarahanay aminao. Satria ianao ary Andriamanitra naneho an'izany fitiavana izany. Dia izay koa androany hamaly fitianao Jesosy. Dia atolotra anay fiainanay ho anao dia hamafisinay. Fa izahay dia ho anao mandrakizay. Samy Jesosy ianao ilay mamiko indrindra. Malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaroko an'izany tsy hosoloko ninonino fa hatramin'ny farany antsika sy anao samy Jesosy. Toi Seigneur, je te livre tout ce qui est moi, tout ce qui est mien Seigneur, je te le donne. Et aujourd'hui Seigneur, je veux te prouver à quel point je t'aime aussi. Je veux te montrer et te prouver aussi Seigneur que je t'aime et que je veux être fidèle à toi Seigneur. Amen.
Akpian masnao na tazany iray izany. Gardez les yeux fermés. Acclamons le Seigneur plus fort. Si vous pouvez applaudir plus fort, Alléluia. Alléluia. Ino tsara ny teniko miaraka amintsika eto Jesosy. Voici ce que je vous dis. Jésus Tena est miaraka avec amintsika nous eto ici. Jesosy. Il est vraiment avec nous ici. No zany ho anareo rehetra izay marary sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Alors vous qui êtes malades, soyez guéris au nom de Jésus. Ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Vous serez guéris au nom de Jésus. Zavatra afaka ohatran'izany akio ho tantaran'Andriamanitra amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Toutes les autres choses à part cela, Dieu l'accomplira au nom de Jésus. Zay rehetra mino akatana mbola hiteka mafy Si dia vous mafy. croyez, applaudissez fort. Alléluia. Alléluia. Zay miary makatorantsika isika. Reprenez vos places. Andeontsika hanokana fotoana hanaovana vavaka amin'izao fotoana izao. Nous allons consacrer un moment pour prier. Hivavaka isika ahafahantsika manamafy fa an Jesosy isika rehetra tonga eto. Nous allons prier pour confirmer que nous tous qui sommes ici, nous sommes vraiment à Jésus. Mila mafisinao mantsy fa ianao io isika zao dia tena an Jesosy. Vous devez confirmer que vous et nous appartenons à Jésus. Ny fananantsika an Jesosy no antoka mahatonga antsika voavonjy. Nous serons sauvés si nous suivons Jésus. Ary ny fananantsika an Jesosy no antoka ahafan'Andriamanitra mandray andraikitra antsika. Avoir Jésus dans notre cœur est la seule option pour que Dieu puisse prendre en main. Mino an'izany ve ianareo? Est-ce que vous croyez à cela? Andao hivavaka dia samy manokatra ny vavany mivavaha amin'ny fonao manontolo. Prions et ouvrez la bouche. Priez de tout votre cœur. Apetrao amin'ny fonao ny tanana natsakany ihany koa tananao fa hivavaka tsika rehetra. Mettez votre main sur votre cœur ou levez le bras. Nous Ho allons anareo prier. izay manaraka zao fotoam-pivavahana zao en ligne angatahana mba hivavaka tahaka anay ihany koa ianareo. Vous qui suivez en ligne, priez également comme nous. Ary mino fa iainao tsika rehetra Andriamanitra. Et ayez la foi parce que Dieu nous écoute. Ho ataon'Andriamanitra tanteraka aminao ny vavaka ataonao zao. Dieu exaucera toutes tes prières.
toy izany mivavaka continuez de prier. sokafy ny vavanao dia mivava amin'ny fonao rehetra. Ouvrez la bouche et priez de tout votre cœur. Manana finoana fa miaino Andriamanitra Ayez la foi que Dieu écoute vos prières. ary manana finoana ihany koa fa omen'Andriamanitra anao ny nangatanao rehetra. Ayez que Dieu donnera tout ce que tu souhaites. Marina miteny aloka ny vavany ny tomp'Andriamanitra tompoko. Dieu justifie ses paroles. Mbola toy izany mivavaka angataka fanahy masitsika ilatsaka amintsika rehetra toka eto. Continuons de prier. Nous allons demander le Saint-Esprit. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Avy fanahy masino, avy fanahy masino, mangetaetanao avy fanahy milanao izay. Avy fanahy masina. Amen. Miasa entanao Andriamanitra. Miasa entanao. Fasoavana be ho anay ty tompy vavana androany ity. Misaotra Andriamanitra. Merci Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Raisy ho zava-dehibe aminao ny nanokana fotoana nanaovana vavaka niaraka teo. Ce moment où nous avons prié est un grand moment que tu dois porter dans ton cœur. Ary ataovy ao anaty fonao ny finoana fa Andriamanitra dia niainao antsika. Et aie la foi que notre Dieu nous écoute. Ary ny nangatanao ho efain'Andriamanitra. Tout ce que tu as demandé, Dieu l'exaucera. Raha mino an'izany tokoa ianareo dia andao mbola hiteka farany zay Si maty. vous le croyez, applaudissez très fort. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao isika dia iroso indray hitondra ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Le moment est venu pour nous d'apporter les offrandes pour Dieu. Manomeza amin'ny fonao rehetra ianao tompoko. Donnez de tout votre cœur. Aoka ho sa amafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. N'hésitez pas à donner pour Dieu. Tena manomeza amin'ny fonao rehetra mihitsy. Donnez de tout votre cœur. Fa Andriamanitra hita ianao. Parce que Dieu va te bénir. Ho anareo izay nanomana ny ampahafolo-karena dia mitsangana ianareo manositra ety anoloana ity. Misy boaty ety zany. Que tous ceux qui souhaitent apporter la dîme s'approchent vers les deux boîtes qui se trouvent ici devant. Fa ny fanaritra fanaontsika mazatra dia ho tatazany ny toerana ihany. Et la quête habituelle sera collectée sur place. Dia asadiny fa androantsika no mamerina ilay valopy raky dehibe izay fanzariana tamintsika. Et n'oubliez pas parce que
Aujourd'hui, nous rendons l'enveloppe RACTP. TP. Matoky isika fa ny fahamatsiana amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena fitahina ho anao. Nous avons foi que si tu donnes pour Dieu, ce sera une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dia mandroso ianareo tondram-pahafolon-karena ity anoloana ity a dia tataza manokana eny atoerana ny fanatitra fanontsia mazatra. Tous ceux qui apportent la dîme s'approchent en premier et nous allons faire la quête tout à l'heure. Si tu connais la chanson, tu peux chanter fort. Amen. Reconnaissance, Son amour dure à jamais. car il est grand, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante, de l'être attendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oui, par grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es bon, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Chantons, chantons, chantons.
sia rehetra miaraka amin'reto tarika reto. Donc la louange peut prendre la place. Toka amin'ny fotoana zay hitondrako ny tenin'Andriamanitra ho anareo ny tenako. Voici le moment où je vais apporter la prédication pour vous. Tena mino amin'ny foko rehetra aho fa Andriamanitra mpiteny ahy ho anareo. Je crois de tout mon cœur que c'est Dieu qui va me faire parler pour vous. Tena hiteny aminareo tokoa Andriamanitra androany. Dieu va vraiment vous parler aujourd'hui. Ara raisinareo amin'ny fonareo zany teny izany dia hitan'Andriamanitra miasa ianareo. Et si vous allez recevoir la parole de tout votre cœur, vous allez voir Dieu agir. Iza aminareo no vonona andray ny teny. Qui d'entre vous est prêt à recevoir la Ara parole? tehaka farazay mafy azy. Acclamez le Seigneur si vous croyez. Eno tsara sy ho afatra entiko anareo zao. Je vous demande d'être attentif à ce message. Misaotra an'Andriamanitra isika satria efa manitsaka ny volana Desambra zay volana mielony ny amaranantsika ny taona 2024. Nous remercions Dieu parce que nous sommes maintenant au mois de décembre, le dernier mois de cette année. Misaotra an'Andriamanitra isika satria misinina. Nous remercions Dieu. Pourquoi? Misaotra an'Andriamanitra isika satria manam-pinoana aho fa na iza tonga eto amin'ity toerana ity anompan'Andriamanitra dia any amin'ny voninany amin'izany Andriamanitra mandritra ity volana Desambra ity. Nous remercions Dieu parce que je crois que quiconque est venu en ce culte aujourd'hui, Dieu va montrer sa gloire. Hoasan'Andriamanitra amintsika ny mahandriamanitra an'Andriamanitra. Et Dieu va nous montrer qu'il est vraiment Dieu. Hoasan'Andriamanitra amintsika fa tena olony efa nividiana tamin'ny rano tokoa isika rehetra. Et Dieu va montrer que nous sommes des gens qui sont rachetés par son sang. Andao mbola hiteka mafan'Andriamanitra ihany koa. Acclamons encore le Seigneur très fort. Amin'ity volana Desambra ity
ahita zavatra lehibe sy mahagaga tokoa ianao. En ce mois de décembre, vous allez voir de grandes choses et des miracles. Ka ny ray amin'ireo zavatra lehibe sy mahagaga ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity volana décembre ity dia ireto. Et parmi ces grandes choses et ces miracles que Dieu va faire en ce mois de décembre, c'est cela. Ianao hoen'Andriamanitra vavaka. C'est que Dieu va entendre tes prières Ianao ho valian'Andriamanitra vavaka. et que Dieu va exaucer tes prières. Ary na inona vavaka ataonao, ary na inona zavatra entinao amin'Andriamanitra, Et quelles que soient tes demandes et quel que soit ce que tu vas prier à Dieu, averiko indray hoe na inona vavaka ataonao, ary na inona zavatra entinao amin'Andriamanitra amin'ity volana ity, je redis encore, peu importe ta prière et peu importe ce que tu vas demander à Dieu en ce mois, dia ho tanteran'Andriamanitra aminao tokoa. Dieu va l'accomplir, Dieu va exaucer tes prières. Zany no afatra nomen'Andriamanitra ahy tamin'ny herinandro ambony iny. C'est le message que Dieu a mis dans mon cœur cette semaine. Henoko tao fanahako mihitsy Andriamanitra ny teny hoe lazao amin'ny fiangonana fa na izany izy ho avy eto anompan'Andriamanitra ho enoka vavaka ataony ary valiko. J'ai vraiment senti dans mon esprit Dieu me dire que quiconque va venir dans ce culte, je vais les écouter et je vais les exaucer. Tsy matahotra ny miteny an'izany aho satria fantatro ilay Andriamanitra izay enoko. J'ai pas peur de dire cela parce que je sais en qui je crois. Ary rehefa zatra ny hainy fiaoany aho ka dia sa miteny aminareo. Et j'ai l'habitude d'entendre sa voix et c'est pour ça que j'ose le dire. Fisaorantsika n'Andriamanitra tompoko dia andao hiteka afara izay mafy Donc hatrany. pour remercier Dieu, je vous invite à acclamer le Seigneur. Atao mafy ny teka. Acclamez encore plus fort. Ry fiangonana rehetra manaraka ity fotoana ity. Chère Église présente, Ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne. et vous tous qui suivez en ligne, Ho Jesosy amintsika rehetra. Jésus nous dit, Ho izy satria anao zavatra lehibe amintsika izy amin'ity volana ity. puisqu'il va faire de grandes choses pour nous en ce mois, il a dit, Ianao iangeny tenin'olona lazaina ao amin'ny boky ny Marka toko fairaika ambin'ny folo andimy fefatra amby roapolo. je vous prie d'être attentifs et on va lire dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Ianao tsara nge koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia mino ianareo fa efa nandray ianareo. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Tena mazava be mihitsy a zay teny nataon'i Jesosy izay. La parole de Jésus a été claire. Na inona ho izy Il a dit que peu importe hoe anao vavaka ianao na anao fangatana amin'Andriamanitra ianao, peu importe tes prières, peu importe ce que tu vas demander, dia mame antoka Jesosy fa ho enona ny fangatanao ary valiana sao dia zao ihany. Jésus, il nous promet qu'il va écouter nos prières et qu'il va nous exaucer maintenant même. Ho izy hoe rehefa vitanareo le vavaka sy le fangatana dia mino fa efa nandray ianareo. Parce qu'il a dit que juste au moment où tu as fini de prier, il faut croire que tu as déjà reçu. Tsy hoe mbola andray fa efa nandray. Ce n'est pas que tu recevras, mais que tu as déjà reçu. Mino an'izany tokoa ve ianareo? Est-ce que vous croyez en cela? Zaho mino. Moi, je crois. Tiako ianareo mba ino. Et j'aimerais que vous croyiez aussi à votre tour. Maro be mihitsy ry havana malala reo andiny tsoratra masina voalaza ao anatyity baiboly ity milaza fa miainy vavaka ataontsika Andriamanitra sady mamaly an'izany vavaka izany amin'ny fomba mahagaga. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui prouvent que Dieu écoute vraiment les prières et que Dieu exauce vraiment les prières. Ohatra amin'izany ilay nambaran'Andriamanitra ao amin'ny boky Jérémia toko fahatelo amby telopolo andimy fahatelo. Par exemple, il y a la parole de Dieu dans Jérémie 33, 3. Zao voasoratra fa andao vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons lire au nom de Jésus. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka mpisehoko zavatra lehibe sy sari-patarina izay tsy fantatrao. Fais appel à moi et je te répondrai.
Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Araka io teny io izy Andriamanitra tsy toy mihitsy no manasa antsika rehetra hoe avy ianareo iantso ahy. Selon cette parole, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous invite à faire appel à lui. Avy ianareo angataka zavatra amiko. C'est lui qui nous demande de demander quelque chose. Fa raha miantso ahy ianareo mangataka zavatra amiko ianareo hoy io Jeremia toko fahatelo amin'ny tempolo andimy fahatelo io dia ho enoko dia ho valiko vavaka ianareo hoy Andriamanitra. Car selon Jérémie 33, 3, si vous me faites appel à moi, donc je vous répondrai. Dia hoy aho hoe tsy mino zany teny nataon'Andriamanitra zany ve ianareo? Alors je vous dis aujourd'hui, est-ce que vous avez foi en cette parole? Tsy olombelona nge Andriamanitra ka hoe andangy aminao e. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tsy olombelona mihitsy izy ka hivadika aminao. Il n'est pas un fils de l'homme pour te trahir. Rehefa miteny izy tsy maintsy tanterahany. Quand il dit, il va accomplir ce qu'il a dit. Andao moliteka mafan'Andriamanitra Acclamons isika. encore le Seigneur. Ondray Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu toko fafito andimy fafito ka hatramin'ny andimy faraika ambin'ny folo. Jésus-Christ a aussi dit dans Matthieu 7, 7 à 11, Amafisiny Jesosy fa ny Andriamanitra raintsika tena miaino antsika ary liana ny amin'ny vavaka ataontsika. Jésus, il veut vraiment nous dire que Dieu écoute nos prières et qu'il exauce nos prières. Tena vonina ihany ny vavaka ataontsika mihitsy ny Andriamanitra raintsika ho Jesosy Kristy. Jésus a dit que Dieu est vraiment prêt à recevoir nos prières. Aza dia tokoa fa isika rehetra izay mino a Jesosy satria ka efa natsakan'Andriamanitra ho zanany e. Et n'oubliez pas que tant que nous avons reçu Jésus, Dieu nous a adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Araka voalaza ny Baiboly zanak'Andriamanitra isika no Jesosy. Selon la Bible, nous sommes devenus enfants de Dieu grâce à Jésus. Ary ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany dia ambaran'ny Baiboly fa izy no raintsika. Et le Dieu qui créa la terre et le ciel, c'est lui notre Père selon la Bible. Tena mitoana anareo mba ino no famarinana zany teny zany. Donc je vous invite vraiment à croire en ces paroles. Andoka ho vakina le teny nataon'i Jesosy e. Nous allons alors lire la parole dont Jésus a fait dans Matthieu. Matthieu toko fafito manomboka amin'ny andiny fafito. Matthieu 7, 7. Mankatady ho miaina ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondoa dia voana ianareo. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Andiny favalo. Fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandodona no voana. Verset 8. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Dia ho fanamafisany Jesosy fa miaino ny vavaka ataontsika nylay Andriamanitra raintsika dia izao ny voasoratra andiny fasivy. Et pour amplifier cela, il est écrit dans verset 9. Ary iza moa aminareo rankatany zana mofo no hany miazy vato, ary rankatany azan-drano no hany miazy mena rano. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Dia mbola manamafy ihany Jesosy fa ny raintsika tena miaino antsika ary mamaly vavaka antsika. Et Jésus veut encore dire que Dieu écoute nos prières et exauce nos prières. Eno tsara ny voalaza amin'ny andiny faraika ambin'ny folo hoe koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny me zava-tsoa zanakareo tsy mainky ava fa ny rainareo zay ny an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Verset 11. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Tsy mino ny teny io fe ianareo tompoko. Vous n'y croyez pas à cette parole? Ny raintsika ny an-danitra ho Jesosy dia vonina ihaino antsika. Notre Père qui est dans les cieux est prêt à nous écouter. Averiko indray ny teny nataon'i Jesosy mangatady ho miaina ianareo fa izay mangataka no mahazo. Je redis ce que Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, parce que ceux qui demandent auront.
averiko ihany koa ny teny nataon'i Jesosy dondondo dia voana ianareo fa zay mandondona ny voana. Je redis ce que Jésus a dit, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui frappe va être ouvert. Dia nanao fanoharana mihitsy Jesosy. Fanoharana entina mandresy lahatra atsika ka asakasaka izay tsy ho resy lahatra ny amin'ity fanoharana ity. Et Jésus a vraiment fait une parabole pour nous persuader. Donc, il faut vraiment croire. Ho Jesosy, izy aminareo izay ray mpianakaviana na reny mpianakaviana rangatany zana mofo ka tsy any mihazo mofo fa sanatria vato no mianareo ho any zanakareo. Jésus a dit, qui d'entre vous, parents, père ou mère, si son fils demande du pain et vous donnerez du pierre à la place de la pierre? Rangatany zanany trondro dia sanatria biby hafa no menareo azy. Si votre fils vous demande du poisson, est-ce que vous lui donnerez du serpent? Tsisy hanao an'izany ianareo ho Jesosy. Personne ne va faire ça selon Jésus. Dia mieritreritra ve fa ny Andriamanitrareo hanome zavatra hafa ho anareo izay mangataka aminy ho Jesosy? Est-ce que vous croyez que Dieu va vous donner autre chose si vous demandez quelque chose? Zay angatanareo amin'Andriamanitra rainareo ho Jesosy ho enony ary dia ho ataony aminareo. Ce que vous demanderez à Dieu, il va vous écouter et il vous l'accordera. Tena ho ataony arabaky teny. Il vous l'accordera. Tena ho ataony arabaky teny. Il vous l'accordera selon ce que vous avez demandé. Dia ankoatran'izay andintsolotra masina izay a dia maro ihany koa ireo tantara anatin'ny Baiboly no manamarina fa miaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra raintsika sady mamaly an'izany vavaka izany amin'ny fomba lehibe sady magaga. Et à part ces versets qu'on a vus tout à l'heure, il y a aussi dans la Bible des histoires qui prouvent que Dieu écoute vraiment nos prières et que Dieu exauce vraiment nos prières. Ohatra amin'izany ny tantaran'i Jakoba izay voalaza ato boky Genesisy toko faharoa amby telopolo andimy fahatelo amby dimy amby roapolo ka hatramin'ny andimy faraika amby telopolo. Parmi ces histoires, il y a l'histoire de Jacob qui est écrite dans Genèse chapitre 32 verset 25. Nanana olana be mihitsy zany lehilahy atao hoe Jakoba izany tamin'izany fotoana izany. Jacob avait vraiment eu un grand problème dans ce temps. Olana tena tsy voava mihitsy amin'ny maha-olombelona ny olombelona. C'est un problème qui ne peut être résolu par les réflexions humaines. Na inona ezaka ataon'i Jakoba tsy voavahany mihitsy zany olana izany. Peu importe ce que Jacob il veut faire, le problème ne va pas être résolu. Inona ho ianao le olana teo amin'ny Jakoba? Mais c'est quoi ce grand problème en fait? Toka ny fotoana novakin'Andriamanitra izy hoe tsy maintsy miala eto amin'ity tany misy anao ity ianao ary tsy maintsy mody miverina any amin'ny tanindrazanao. Le moment est venu, Dieu a dit à Jacob que tu dois revenir chez toi, tu dois rentrer à la maison. Dia zao no tena olana lehibe taminy. Mais le grand problème c'était raha mody any amin'ny tanàna ny haviany izy dia hamono azy Esau ralahany. s'il va revenir là d'où il vient, alors son frère Ésaü va le tuer. Ny antony satria efa nivoady Esau ralahany hoe naoviana no ahitako an Jakoba na aiza no ahitako azy tsy maintsy matiko iny lehilahy iny. Le fait est que Ésaü a déjà fait le vœu de tuer Jacob, de le chercher partout où il va, peu importe le moment où il va le voir, Ésaü a déjà fait le vœu de le tuer. Ary haintsika rehetra hainy olona rehetra tamin'izany vaninandro zany fa nivoady tsy maintsy efainy. Et pendant ce moment, en fait, les vœux devaient être exaucés. Fantatry Jakoba zany fa dia raha mody izy dia miandry azy ny fahafatesana. Donc Jacob, il a su que s'il va rentrer chez lui, c'est la mort qui va l'attendre. Zay le olana lehibe teo amin'ny fiainan'i Jakoba manokana. C'est en fait le grand problème que Jacob a traversé. Dia tsy hitan'i Jakoba mihitsy izay vahaolana ny amin'izany. Et Jacob n'a pas trouvé de solution. Nisy fotoana zao ny vahaolana netiny hoe ho zaraiko atokony avy ny fananako. À un moment donné, Jacob a pris une résolution
pour pouvoir résoudre son problème. Il a dit qu'il va partager ses biens. Dia reo atoko reo fananako reo asiako mpanompo mitondra an'ireo. Et je vais désigner des serviteurs pour apporter mes biens. Dia ao alefako ny atoko voalohany miaraka amin'ny mpanompo voalohany ka raha mahita an'iny Jakoba raha mahita an'iny Esau dia mety anontany hoe anisa moa ireto. Et je vais mettre une première troupe avec mon serviteur et mon premier troupe de biens. Et si Ésaü, il va voir cela, il va se demander, mais à qui appartiennent tous ces biens? Dia hoy Jakoba tamin'ireo mpanompo valy io mazava hoe any Jakoba ireto ho aterina ho an'ny Esau ralahany. Et Jacob ordonna à ses serviteurs de répondre que ça vient de Jacob, c'est pour faire cadeau à Ésaü. Angamba ionona ny alahelo sy fahatezerany raha mahita an'ireo fananana be dia be eto ny mpanompoka ireo. Peut-être que si Ésaü va voir tous ces biens que je vais lui faire cadeau, il va s'atténuer. Tena izay mihitsy ny tao an-tsainy Jakoba. Donc Jacob, il pensait qu'en voyant ses biens, Ésaü, il va se calmer. Raha tsy mionona amin'ilay atoko voalohany izy dia mandeha manaraka. S'il ne va pas se calmer avec le premier troupe de biens, peut-être que le deuxième troupe de biens, il va l'accepter. Raha tsy mionona ihany koa izy dia mbola alefaka ny manaraka. S'il ne veut pas encore me pardonner, je vais envoyer d'autres biens. Kanefa na dia zany ary ny vahaolana hitiny dia tsy natoky izy hoe mahavoavaly ilay problème ilay zavatra. Mais même si Jacob avait eu ses idées, il n'avait pas eu confiance que cela va résoudre ses problèmes. Zany indrindra no antony natokan'i Jakoba nanapa-kevitra hoe tsy maintsy mijany eto amin'ity toerana ety aho manao vavaka mandritry ny alina. Et c'est vraiment pour cela que Jacob a décidé de rester prier. Ny vavaka ataoko amin'Andriamanitra ihany no atoko lehibe indrindra amijena azy. Car Jacob s'est dit que la seule solution, c'est de prier. Dia ny vavaka izy hoy ny baiboly ny vavaka nandritry ny alina. Et la Bible a dit que Jacob a prié toute la nuit. Dia tena zava-mahagaga ny tranga ny an'ny vavaka Andriamanitra ary namaly vavaka Andriamanitra. Et il y a vraiment eu de miracles parce que Dieu a écouté sa prière et Dieu a exaucé sa prière. Ary tena nivaty koa ny olana. Et le problème est vraiment résolu. Nosoratana zany tantara zany ry havana mba ilazana amintsika fa ny Andriamanitsika dia vonona iainy ny vavaka ataontsika amin'ity volana Décembre ity. On a écrit cette histoire pour nous prouver que Dieu est prêt à écouter nos prières et il est prêt à exaucer nos prières en ce mois de décembre. Ary tsy vitany hoe iainy ny vavaka ataontsika fotsiny izy fa tena maly ny vavaka ataontsika. Il ne suffit pas qu'il écoute juste à nos prières, mais il va vraiment nous exaucer. Na inona zavatra angatanao amin'Andriamanitra amin'ity volana ity dia tahaka namalian'Andriamanitra ny Jakoba no amaliny ny vavaka ataonao. Donc tout ce que vous demandez en prière en ce mois, Dieu va vous exaucer comme il a exaucé à Jacob. Andao ke vakitsika ny tantara. Viens, on va lire l'histoire. Genesis 32:20. Genèse 32:25. Dia Jakoba irery no sisany toetra teo ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambaraparazava ratsy ny andro. Atikao. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Andiy fiaina am'roapolo ary rehefa hita fa tsy naresy azy izy dia notendreny ny fotopeny ka nivika fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Andiny fa fito am'roapolo. Ary hoy izy avy alao aho andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa ho kosa Jakob tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Verset 27, il dit, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Andiny fa valo am'roapolo. Ary hoy lay anjely taminy, iza moa no anaranao? Dia hoy Jakob no anarako. Verset 28, il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Andiny fa seo am'roapolo. Ary indray izy tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely satria
efa mitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. 29, il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Dia natany Jakoba ka nanao hoe masina ianao, lazao kely izay anaranao, ary izy ahoana no anontanianao ny anarako, dia nitahy azy teo izy. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Andimy faraika amin'ny telopolo. Verset 31. Satria resy lahatra Jakoba ny amin'ny valim-bavaka azony, dia zao mivoasoratra. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony Jakoba hoe Peniel, fa hoy izy efa nahita an'Andriamanitra ny fanatrika tamiko aho, nefa voavonjy ny aiko. Verset 31. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Natokan'ireo zay tantara zay nosoratana ato anaty Baiboly ity dia izao. On a écrit cette histoire dans la Bible parce que Satria tian'Andriamanitra ho resy lahatra ianao, fa tahaka ny hainoan'Andriamanitra feo vavaka Jakoba no tian'Andriamanitra hianona ny feontsika na ny vavakantsika rehetra toka eto. Parce que Dieu veut que nous soyons convaincus que comme Dieu a répondu aux prières de Jacob, il va aussi répondre à nos prières. Ny hitantsika amin'io tantara io dia zao, ny impossible tamin'ny Jakoba maha-olombelona azy nataon'Andriamanitra possible. On a vu dans cette histoire que les choses impossibles de monde humain, Dieu l'a rendu possible. Ka raha misy zavatra irinao ho ankatana amin'Andriamanitra amin'ity volana Desambra ity, hoy ianao hoe tena impossible, fa androany miteny aminareo amin'ny anaran'i Jesosy aho ho ataon'Andriamanitra possible izany. Donc, si en ce mois de décembre, il y a quelque chose dont tu souhaiterais, mais qui semble impossible, au nom de Jésus, je proclame que Dieu va le rendre possible. Ho arak'izany tokoa anie no ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity. Dieu va t'accorder ta prière. Tahaka izany akoa no ataon'Andriamanitra aminareo zay manaraka izao fotoam-pivavahana izao en ligne. Dieu va aussi accorder vos prières, vous qui suivez en ligne. Hoy aho aminareo rehetra zay manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Donc, je vous dis, vous tous qui êtes présents ici, Ry havana tsy mbola niova-Andriamanitra. Dieu n'a pas encore changé. Izy Andriamanitra zay voalaza fa niainy mivavaka nataony Jakoba tamin'izany fotoana izany, sady namaly mivavaka ny Jakoba, dia mbola izy ihany no Andriamanitra zay miaraka amintsika amin'izao vaninandro zao. Lui, le Dieu qui a écouté aux prières de Jacob et qui a exaucé Jacob, c'est encore le même Dieu qui est ici avec nous présent. Tsy mbola miova io Andriamanitra io. Ce Dieu n'a pas encore changé. Tsy mbola miova ny heriny. Sa puissance n'a pas encore changé. Tsy mbola miova ny teniny. Sa parole n'a pas encore changé. Tsy izy mihitsy no ilaza hoe efa ela be ny isika, efa reraka re olona. Ce ne sera pas le Dieu qui va dire « Ah, ça date vraiment depuis longtemps, je suis fatigué maintenant. » Zao ny teniny ato amin'ny Isaia toko fahavala amby fapolo andimy faharoa ambin'ny folo. Il a dit dans sa parole dans Ésaïe 48, 12, « Tsy miova ho Jehovah-Andriamanitra. » je suis toujours le même. Ry fiangonana tonga eto. Chère Église Ho présente, anareo zay manaraka ny fotoam-pivavahana en ligne. vous tous qui suivez en ligne, Hifarana ny taona 2024. l'année 2023 va bientôt se terminer. Dia mbola mafisiko aminareo ihany ny teny nataoko terem-boalohany. Et je veux vous redire la parole dont je vous ai dit au début. Zao ny teniko nambarako taminareo terem-boalohany. J'ai dit au début Iaino ny vavaka ataontsika Andriamanitra amin'ity volana Desambra ity. que Dieu va vraiment écouter toutes nos prières en ce mois de décembre. Ary amaly ny vavaka ataontsika amin'ny fomba magaga izy. Et Dieu va nous exaucer d'une façon surnaturelle. Dia hoy aho aminareo hoe inona avy reo zavatra irinareo tianareo ataon'Andriamanitra aminareo amin'ity taona ity. Je vous dis aujourd'hui alors, quels sont tes souhaits? Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu qu'il fasse en ce mois de décembre avant la fin de l'année? Inona daholo zany rehetrarehetra zany. Quelles sont toutes ces choses? Ary zao ihany koa fantanina nataon'i Jesosy
inona no tianao ataoko aminao. Et Jésus a aussi demandé, que veux-tu que je te fasse? Midika zany tompoko dia izao, Cela veut dire, miandry ny vavaka ataonao amin'Andriamanitra, ny tompoandriamanitra manomboka androany. cela veut dire que Dieu attend nos prières. Tena miandry ny vavaka ataonao izy. Dieu attend vraiment nos prières. Dia zao no torohevitra omeko anao a. Donc je vous donne un conseil. Raha misy taratasy miaraka ny stylo eny tananao, Si vous avez un bout de papier et un stylo, dia izay zavatra tianao ataon'Andriamanitra aminao, zavatra tianao angatahana amin'Andriamanitra amin'ity volana desambra ity, ka tonga ao an-tsainao, sorato. Aza mijana mihitsy sorato, na misy amanjatony azy. donc je t'invite à écrire tous tes souhaits, tout ce que tu veux que Dieu t'accorde en ce mois de décembre. Liste-les sans cesse, tout ce qui vient dans ta tête, liste-les dans le papier. Raha manana fitadidiana aza moa ianao dia tena tady daholo zay hevitra tonga ao an-tsainao hoe reto avy ny zavatra tiako ho ataon'Andriamanitra amiko amin'ity volana desambra ity. Ou si tu as une bonne mémoire, essaie de tout mémoriser dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse en ce mois de décembre? Dia hoy indray aho hoe raiso rema, raiso teny spécial manoa, teny spécial ho anao, ty teny nataon'i Jesosy zay hovakiko aminareo ity. Et je vous le dis aussi, prends la parole dont Jésus va faire tout à l'heure comme un rhéma, comme une parole spéciale pour toi aujourd'hui. Elo ingeny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo. Donc la parole de Jésus se trouve dans Jean 14, 13 à 14. Aveloko indray hoe zay io teny hovakiko io dia raiso ho rema, raiso ho teny spécial ho anao. Je redis encore, prends cette parole comme un rhéma, comme une parole spéciale pour toi. Toy izao ilay teny, na inona no angatahanareo amin'ny anarako ho Jesosy dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Marina be mihitsy io teny io. Cette parole est vraie. Tena marina be mihitsy io teny io. Elle est vraie. Dia ankoatran'io teny io dia mahita olona Andriamanitra androany. À part cette parole, Dieu voit quelqu'un aujourd'hui. Mahita mpian-kristiana maro be izy tonga eto. Dieu voit des chrétiens aujourd'hui qui sont venus ici. Olona zay ny fahitan'Andriamanitra azy, olona tsy mbola nampiasa ny anaran'i Jesosy mihitsy izy raha nangataka zavatra tamin'Andriamanitra. Selon Dieu, ces personnes n'ont jamais utilisé le nom de Jésus dans leur prière. Nivavaka izy, niantsoan'Andriamanitra izy, fa tsy mbola nampiasa ny anaran'i Jesosy. Ces personnes ont prié, ces personnes ont fait appel à Dieu, mais ils n'ont jamais mentionné le nom de Jésus. Adiny tanteraka fa ny anaran'i Jesosy dia anarana misy fahefana. Ils ont complètement oublié que le nom de Jésus est un nom revêtu d'autorité. Zany no antony natonga azy nangataka nivavaka fa tsy nampiasa ny anaran'i Jesosy mihitsy. C'est pourquoi ils prient, mais ils n'ont pas utilisé le nom de Jésus. Ianao ingeny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo, andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny dimy faefatra amby roapolo. Écoutez un peu ce que Jésus a dit dans Jean 16, 23. Ianao tsara voasoratra, ary amin'izany andro zany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omena anareo amin'ny anarako izany. Donc ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Tena nilobava mihitsy Jesosy hoe na inona angatahanareo amin'ny ray amin'ny anarako dia ho ataoniko izany. Jésus a vraiment dit que peu importe ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, il vous l'accordera. Andiny faefatra amby roapolo. Verset 24. Ity ilay hitany eo amintsika. C'est ce que Dieu a dit tout à l'heure pour nous. Mandraka ankehitriny
dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anaraka ianareo. Mangata dia hazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Manasa antsika rehetra zany Jesosy Kristy amin'ny androandroany ety mba hampiasa ny anarany rangataka zavatra amin'Andriamanitra. Jésus nous invite alors d'utiliser son nom si nous allons demander quelque chose à Dieu. Fa raha mangataka zavatra amin'ny anaran'i Jesosy isika dia ho ataon'Andriamanitra izany dia ho tanteraka fifaliantsika amin'ity farantaona ity. Car si nous demandons quelque chose au nom de Jésus à Dieu, eh bien, Dieu nous exaucera et notre joie sera complète ce mois de décembre. Re zavatra tsy mbola azonao hatramin'izay raha piasa ny anaran'i Jesosy ianao dia ho azonao ry havanao. Toutes les choses que tu n'as pas encore reçues dans tes prières d'avant, aujourd'hui, si tu vas utiliser le nom de Jésus, Dieu va t'exaucer. Zao ihany koa fanampiny vaovao mafaly. Il y a encore une bonne nouvelle. Tonga ankehitriny ny fotoana dia ilay fotoana na ilay andro tian'Andriamanitra anehoana fa izy dia mihaino vavaka sady mamaly vavaka. Le moment est venu où Dieu veut nous montrer qu'il est le Dieu qui écoute les prières et qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Zany indrindra no antony natokan'Andriamanitra nampitondray an'ity hafatra ity hoe mihaino vavaka Andriamanitra sady mamaly vavaka. Nitakin'Andriamanitra dia hoe andao hivavaka amin'Andriamanitra isika rehetra, andao hangataka amin'Andriamanitra isika rehetra. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ce message. C'est en fait pour nous inciter aujourd'hui à vraiment prier et à croire que Dieu exauce les prières. Amin'ity androandroany ety zany asaka tanandro rapitso amin'ity androandroany ety dia fa homano avokoa hoe inona daholo ireo zavatra tianao angatana amin'Andriamanitra na zavatra tianao entina amin'Andriamanitra. Alors aujourd'hui, prépare ta liste. Ne remets pas à demain, mais aujourd'hui, liste tout ce que tu veux que Dieu te fasse. Rehefa voafaritra ao zany zavatra angatanao zany dia manao fa pratique zany hoe manaovana vavaka manomboka androany. Si tu as fini ta liste, et tu vas maintenant pratiquer par la prière et tu vas prier pour ta liste. Ary ataova amin'ny finoana mihitsy ilay vavaka. Et je vous invite à prier avec foi. Mety izy ianao ho resy lahatra fa marina be mihitsy ny bokin'i Jérémia toko fatelopolo andimy fatelo. Sois convaincu que ce qui est dit dans Jérémie 33:3 est vrai. Zao le voalaza ao, zao le voasoratra hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy magaga ary saripatarina tsy takatry ny sainao. Il est écrit: fais appel à moi et je te répondrai et je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Avelika any le tekotery aloha hoe Andriamanitra mihitsy any manasa antsika hoe antsoy aho dia eto anatrehako avokoa ny zavatra rehetra tianareo atao amin'ity volana Décembre ity. Donc je redis ce que j'ai dit au premier. C'est vraiment Dieu qui nous invite à faire appel à lui et Dieu veut que nous apportons nos demandes à lui. Dia asa mametra an'Andriamanitra zany mihitsy ianao. Et il ne faut jamais limiter Dieu. Na firy no voamana ao an-tsainao na voamana ao an-taratasy hoe reto no angatako amin'Andriamanitra dia mino fa ho elon'Andriamanitra daholo zany ary ho valiny. Peu importe le nombre des choses que tu vas demander, soit dans ta tête, soit dans la liste, dans ton papier, il faut croire que que Dieu va les accomplir tous. Ahoana ho Jesosy ao amin'ny Jaona toko faha 12 andimy fahefapolo. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Jean 11:40? Tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao voninahitran'Andriamanitra. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? Dia ahoana ihany koa ho Jesosy ao amin'ny Marika toko faha 12 andimy fahefatra amby roapolo ilay teny nomenantsika terem-boalohany. Et qu'est-ce que la parole dit aussi dans Marc 11:24, le premier verset dont on nous a donné? Ho Jesosy na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatanareo dia mihaino avokoa ianareo rehetra dia ho azonareo zany. Jésus a dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Tsy hoe mbola ho azonareo fa efa azonareo.
Ce n'est pas au futur dont Dieu vous l'accordera, mais vous l'avez déjà reçu. ataovy tahaka nefa nahazo ianareo zany aoriana vavaka. Donc faites en sorte comme si vous avez déjà reçu après la prière. Donc moliteka mafon'Andriamanitra ihany Acclamons isika. encore le Seigneur. Ataovy surany tenanao ihany koa ianao io fa efa nandray an Jesosy ary manana Jesosy monina sy mitoetra ao anaty. Et sois-en sûr aussi que tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur et que Jésus vit dans ton cœur. Zao ny zavatra anankiray tsapako. Il y a une chose dont je vais vous faire part. Maro be mihitsy ny vavaka, maro be ny kristianina fa saingy tsy mbola nandray an Jesosy ary tsy mbola manana an Jesosy ao anatiny. Il y a beaucoup de gens qui prient, il y a beaucoup de chrétiens, mais en fait, ils n'ont pas encore reçu Jésus. Na ihany koa efa nandray an Jesosy izy tany aloha fa saingy efa niala tao aminy Jesosy. Ou peut-être qu'ils ont déjà reçu Jésus avant, mais après Jésus n'y est plus. Ny fiangonany atao Laodikia mantsy dia tahaka izany mihitsy. C'est comme ce qui s'est passé dans l'église de l'Odyssée. Kanefa tantarako aminareo raha ohatra ka tsy mbola nandray an Jesosy ianao na tsy manana Jesosy dia tsisy azon'Andriamanitra atao. Mais je vais vous raconter que si tu n'as pas encore reçu Jésus ou si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, Dieu ne peut rien faire du tout. Dia ihany mivavaka ataonao izy ary tia maly fa saingy no Jesosy tsy hitany mitoetra ao anatinao dia mangin'Andriamanitra. Dieu a envie de t'écouter, Dieu a envie d'exaucer tes prières, mais tant qu'il ne voit pas Jésus en toi, il ne peut rien faire. Ny antony matsy araka voalasan'ny Baiboly Jesosy ny lalana ahafahantsika mangataka zavatra amin'Andriamanitra. La raison, en fait, c'est qu'il est écrit dans la Bible que Jésus est le seul chemin pour qu'on puisse demander quelque chose à Dieu. Ary Jesosy ihany koa no lalana ahafahan'Andriamanitra mamaly vavaka atsika. Et Jésus aussi est le seul chemin pour que Dieu puisse exaucer nos prières. Ka raha tsy manana Jesosy ianao dia inona moa zany ny azon'Andriamanitra atao fa ho jerim-potsiny ianao. Si tu n'as pas Jésus en toi, Dieu ne peut rien faire, il va juste te regarder. Tia ihany antsika nefa Andriamanitra sady tia hamaly vavaka atsika. Mais il a vraiment envie de nous écouter et de nous exaucer. Ka dia mampiteny ny mpanompon'izy hoe raisy Jesosy omey toerana ao anatinao izy. Il me dit alors aujourd'hui de te dire de recevoir Jésus et de l'inviter à avoir place en toi. Zay zany ny condition faharoa. C'est la deuxième condition alors. Fahatelo, Troisième condition, le nambarako taminareo teo aloha hoe ampiasao ny anaran'i Jesosy. comme je vous ai déjà dit avant, utilise le nom de Jésus. Ampiasao ny anaran'i Jesosy raha hivavaka amin'Andriamanitra ianao na hitondra ny faniriana ao amin'Andriamanitra. Utilise le nom de Jésus dans tes prières. Utilise le nom de Jésus si tu veux demander quelque chose à Dieu. Ny anaran'i Jesosy mantsy dia anarana misy fahefana. Le nom de Jésus est un nom revêtu d'autorité et de puissance. Araka voalasan'ny Baiboly ho Jesosy ny anarako dia entinareo mamoaka démonie. Selon ce qui est dit dans la Bible, Jésus a dit, vous allez chasser le démon en mon nom. Manana ny heriny sy ny fahefana tokoa ny démony fa saingy rehefa ampiasaintsika ny anaran'i Jesosy dia miala izy. Peut-être que les démons, ils sont puissants, mais si nous utilisons le nom de Jésus, ils vont vraiment partir. Manaiky ny anaran'i Jesosy ihany koa ny aretina. La maladie aussi se prosterne devant le nom de Jésus. Misy amin'ireny aretiny ireny no aretina farazay mafy. Il y a parmi ces maladies qui sont des maladies graves. Kanefa rehefa ampiasaintsika ny anaran'i Jesosy ho fanasitranana dia ho sitrana ilay olona. Mais si nous utilisons le nom de Jésus pour guérir ces maladies peuvent vraiment être guéries. Tsy indray mandeha na indrona ny telo dimy aman'enonao no nahita hoe ny devoly resy rehefa nampiasaina ny anaran'i Jesosy, ny aretina sitrana rehefa nampiasaina ny anaran'i Jesosy fa efa nimbe dehibe. Ce n'est pas juste une fois, 2 fois, 3 fois ou 10 fois que j'ai vu les démons et les maladies s'incliner devant le nom de Jésus, mais c'était déjà plusieurs fois. Misy tanora zazavavy zay zao a miaraka vavaka amintsika ato izy. Par exemple, il y a une jeune fille qui prie avec nous ici. Indray mandeha dia tonga teto ny ray aman-dreniny fianakaviana ngamba ny olona 7 no tonga teto a nitondra azy mba ho afahana amin'ny gadrany devoly.
Elle était oppressée par le diable. Et une fois, il y avait sa famille qui était venue à l'église. Il y avait 7 ou 10 membres de la famille qui l'ont emporté ici à l'église. Pino tany fiangonana ivelan'ny refi izy. Elle était en fait quelqu'un qui venait pas de Réfi. Dia ory fianakavianareo tamiko. Donc sa famille m'a dit, Zao hitanao zao pastera marary ny zanakay. Pasteur, notre fille est malade. Efa amam-bola maro no tsy mety miteny, tsy mety misasa. Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle ne veut pas dire un mot et qu'elle ne veut pas prendre une douche. Ary forcena mihitsy vao mihinan-kanina. Et il faut qu'on la force pour pouvoir manger. Satria pino izahay dia nataonay daholo tsy azonay natao mba mijena azy fa io tanao io tsy afaka izy ary tsy mbola sitrana. Puisque nous sommes chrétiens, on a cherché tous les moyens pour la délivrer, mais comme tu le vois là, elle n'est pas encore guérie. Dia nanambara tamin'izy ireo, nanambara tamin'ireo fianakavian'ireo mikasiny amin'ny Jesosy aho. Donc, j'ai dit à cette famille à propos de Jésus, Ary anisy anambarako tamin'izy ireo dia ny hoe ny anaran'i Jesosy dia anarana misy fahefana ary rehefa roana démonie dia tsy maintsy miala. j'ai dit à cette famille que dans le nom de Jésus, il y a de la puissance. Donc, une fois qu'on va utiliser le nom de Jésus, les démons, ils vont partir. Angamba ny tokony adiny ray teo eo zahay nametra tanana tamin'ny tovovavy io. J'ai alors imposé mes mains à la jeune fille environ pendant 1 heure. Vavaka ho azy tamin'ny anaran'i Jesosy zahay. On a prié pour elle au nom de Jésus. Le anaran'i Jesosy mihitsy no nampiasainay. On a vraiment utilisé le nom de Jésus. Dia akory samy magaga fa tapoka dia tapoka teo tonga dia nahatsarisaina ilay tovovavy. Mais juste au moment où on a proclamé le nom de Jésus, tout d'un coup, elle est devenue consciente. Dia ny eo ihany izy dia niazakazaka nanatona amin'ny reniny. Et tout d'un coup, la jeune fille a couru vers sa mère. Dia nofihiny ny reniny sady otomany izy. Elle a fait un câlin à sa mère, puis elle a pleuré. Dia tahorinan'izay sitrina somatsara izy. Après cela, elle a été complètement guérie. Hatramin'izao sitrina somatsara izy. Et jusqu'à maintenant, elle est toujours guérie. Hitako izy mivezivezy eto amin'ity toerana ity rehefa lahady dia niresaka taminy dia tena hoe sitrana tanteraka izy. Et des fois, je la vois balader dans l'église et je lui demande comment tu vas. Et elle m'a dit, je suis complètement guérie. Tiako ambara zany na dia manana ny heriny ary ny démonie dia manaiky ny anaran'i Jesosy. Je veux vous dire aujourd'hui, peu importe la puissance du diable, la puissance du nom de Jésus est supérieure. Manaiky ny anaran'i Jesosy antony ny aretina rehetra. Ta maladie va aussi se prosterner devant le nom de Jésus. Manaiky ny anaran'i Jesosy ny zavatra rehetra. Toute chose accepte le nom de Jésus. Enina dia ilay Andriamanitra ray azy dia mamelanja ny anaran'i Jesosy. Et même le Dieu Tout-Puissant, le Dieu notre Père, il reconnaît l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Raha hivavaka amin'Andriamanitra ianareo ka tsy mampiasa ny anaran'i Jesosy dia tsisy azon'Andriamanitra ray atao. Parce que si vous allez prier à Dieu sans utiliser le nom de Jésus, Dieu, il ne peut rien faire. No zany ny afatra lehibe indrindra amin'ity androandroany ity ampiasaony ny anaran'i Jesosy rehefa mivavaka isika. Un grand message pour vous aujourd'hui, alors, utilise le nom de Jésus dans vos prières. Fa ho hitanao fa ho valian'Andriamanitra vavaka ianao. Vous allez voir que Dieu va vous exaucer. Andao nge vakitsika indray mandeha lay Jauna safady lay Jauna toko faina ambin'ny folo dia andininy fa 3:20 sy 7:20. On va relire la parole de Dieu qui est dans Jean 16, 23. Vakiko hatramin'ny farany izy rehetra ary tamin'izany andro zany dia tsy am'tany ahy ianareo na inona lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatanareo fiangonanareo fiatodrova kely amin'ny ray dia omiainanareo amin'ny anarako zany. Mandraka ankehitriny tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo, mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo amin'ity volana Desambra ity. Je lis au nom de Jésus. Ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. engany ka ian'ny vavaka ataontsika zay mampiasa ny anaran'i Jesosy lay Andriamanitra tsy to. Puisse Dieu écouter les prières de tous ceux qui vont utiliser le nom de Jésus. Condition faevatra sady farany. Quatrième et dernière condition, Anisan'ny tena lehibe izy ity. c'est vraiment une grande condition. Miala amin'ny fahotana. Il faut quitter le péché. Aza manota intsony ianao. Ne pêche plus. Raha sanatria ka nanota ianao mibeba faingana amin'Andriamanitra. Si jamais tu es dans la vie de péché, je te prie de vraiment confesser et de te répondre. Ahoana hoy Andriamanitra ao ny Isaia 10:2. Qu'est-ce que Dieu dit dans Ésaïe 59? Hoy izy indro tanaka tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiko tsy randalovana fa mare. Il a dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Tena manamafy amintsika zany Andriamanitra fa mihaino ny vavaka ataontsika izy. Dieu veut vraiment nous dire à travers ces paroles qu'il écoute à nos prières. Ary mbola manamafy ihany koa fa manana tana lavabe avy any ambony any izy tonga eo aminao eo mba mijenanao. Et il veut aussi dire qu'il a un long bras qui vient d'en haut pour te sauver ici en bas. Fa saingy voalazany eo amin'ny 2 Isaia 10:2. Mais dans le verset 2 d'Isaïe 59, il est dit, Fa ny eloko reo hoy izy no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafana ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Ho anareo izay maniry fantatra ny hoenon'Andriamanitra sy ny azo valimbavaka amin'ity volana Desambra ity dia zay miala amin'ny fahotana. Si vous désirez vraiment que Dieu vous exauce en ce mois de décembre, la seule condition aussi, c'est que vous quittez votre vie de péché. Aza manaiky fitany devoly mihitsy ianao Ne vous laissez pas être embobiné par le fa diable, manapa-hevitra hiala amin'ny fahotana. mais prends une décision de vraiment quitter le Aoka péché. tena hijoratra amin'ny farany ianao fa tsy hanota mihitsy. Jusqu'à la fin, dis-toi que tu ne vas pas pécher. Raha arak'ireo condition efatra ireo ny fiainantsika azo atoka riavana tsy handalo fotsiny volana Desambra fa amin'ity volana ity iainanao Andriamanitra sady amaly vavaka anao. Si notre vie va suivre ces 4 conditions qu'on a dit tout à l'heure, croyez que ce mois de décembre ne va pas juste passer, mais Dieu va faire de grandes choses et il va accomplir des miracles dans ta vie. Ary ny zato isan-jato amintsika melohan'ny faran'ny taona dia tena hoenky ny hafaliana satria tanteraka ny nangatahitsika. Et dans cette église, dans ce mois de décembre, il y aura une grande joie, une joie immense, parce que tout ce que nous avons demandé, Dieu va nous exaucer. Tena marina be nge zany re fiangonany e. Cette parole est vraie, chère église. Mampaheranareo izay mihaino an'izao fitopivavahana izao en ligne nao. Je vous encourage, vous qui écoutez ce culte en ligne, Tena marina be nge zay tena marako zay e. que tout ce que j'ai dit tout à l'heure est bien vrai. Iainao antsika rehetra Andriamanitra amin'ity volana ity. Dieu va nous écouter ce mois de décembre Amaly vavaka antsika et izy. Dieu va nous exaucer ce mois de décembre. Ena dia amanjatony ary ny zavatra nangatanao amin'Andriamanitra amin'ity volana ity ho ataony. Même si vous allez demander des centaines de choses ce mois de décembre même, il va vous exaucer. Izy rehetra ho ataony. Tous vos demandes, Dieu va l'exaucer. Andao hiteka mafon'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Andao mbola hiteka fara izay mafy ihany. Acclamons encore plus fort. Hivavaka ary isika amin'izao fotoana izao. En ce moment, nous allons prier. Ahondry ny lohanao. Je vous prie de baisser votre tête. Saintsainy hoe inona avy ireo zavatra tianao hoentina amin'Andriamanitra amin'ity volana ity. Je vous invite à imaginer tout ce que vous souhaitez que Dieu vous fasse ce mois de décembre. Raha ohatra moa ka misy cahier misy taratasy miaraka amin'ny stylo eny an-tananao dia soraty malaky ireo zavatra ireo. Si vous avez un stylo et un cahier, je vous prie de lister rapidement tous vos Aza souhaits. ferana mihitsy Andriamanitra. Ne limite pas Dieu. Ahondry ny lohanao. Je vous prie de baisser votre tête. Andao azy hivavaka tsika rehetra. Nous allons alors prier. Avy hatrany dia
lazao amin'Andriamanitra zavatra tianao angatana amin'Andriamanitra ary ampiasao ny anaran'i Jesosy. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra izy. Dites à Dieu tout ce dont vous recherchez. Priez de tout votre cœur. Samy mivavaka mafy e. Priez plus fort. Lazao amin'Andriamanitra ny tianao ataon'Andriamanitra aminao. Dis à Dieu tout ce dont tu veux qu'il réalise. Ataovy amin'ny fonao rehetra mivavaka izany. Prie de tout ton cœur. Toy izy mivavaka, toy izy mivavaka. Continuez de prier. Ohatrany tsy ampy zany etaetanao tena mivavaka sy mitady an'Andriamanitra zany a. Sois assoiffé de Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ampiasao ny anaran'i Jesosy tompoko. Utilise le nom de Jésus. Ampiasao ny anaran'i Jesosy. Sers-toi du nom de Jésus. Zay namanginy Andriamanitra anao lazao daholo na dia fo ihany aza fotoanantsika eto. Même si le temps est assez court, dis tout ce que le Saint-Esprit te révèle en ce moment. Efa vonin'Andriamanitra ihany mivavaka ataonao. Dieu est prêt à écouter tes prières. Efa vonina izy hamaly ny vavaka ataonao. Il est prêt à exaucer toutes tes prières. Misy aminareo androany dia androany ihany dia fandray ny valim-bavaka. Certains d'entre vous recevront leurs prières dès aujourd'hui. Samy mivavaka tompoko. Priez. Manginy isika. Car dans le silence, Ry tompoandriamanitra rainay malala any an-danitro. Seigneur dans les cieux, Mino izahay fa mitahy anay eto ianao. nous avons foi que tu nous bénis ce matin. Ary ny vavaka rehetra ataonay sy vavaka rehetra sy fankatana ataonay dia hoenonao. Et toutes nos prières, tu les écouteras. Ary ho valianao zany amin'ity volana ity. Et tu les exauceras en ce mois. Tena ndray fahasoavana izahay. Nous serons bénis. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ, Ho azonay ny nangatana eto amin'Andriamanitra. nous recevrons tout ce dont on a demandé à Dieu. Ho tanteran'Andriamanitra anay amin'ity volana ity. Dieu exaucera toutes nos prières durant ce mois. Ary amin'ny mamparompon'Andriamanitra mandidy fanaratsy aho. Ilay mpanao sakana miala tanteraka. Et en tant que serviteur de Dieu, j'exige que les démons partent. Tsy maintsy miala amin'ity fiangonana ity ny fanaratsy mpanao sakana. Vous devez partir de cette église. Misaotra anao Andriamanitra io. Merci Seigneur. Fa hiasa ianao. Tu agiras. Azo dera sy voninahitra ianao. Tu recevras la gloire. Alléluia. 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 Amen. Amen. Tiaka mafontompo izy. Acclamons le Seigneur. Dia ho faranantsika zany a zao fotoam-pivavahana zay narantsika rehetra izao. Nous allons clore ce culte. Dia matoky fandehody olona efa voman'Andriamanitra omena valim-bavaka ianao. Ayez la foi, vous rentrerez comme des gens qui ont déjà reçu la réponse à leurs prières. Ho famaranantsika an'izao fotoam-pivavahana izao a dia angatana mpadika teny hivavaka avy hatrany amin'ny teny frantsay. Nous allons prier. Je vous prie de bien vouloir fermer les yeux. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment car tu es bon avec nous. Merci pour ce matin, merci pour ce culte, merci pour toutes les bonnes choses que tu as faites et merci Seigneur de nous avoir rappelé que le nom de Jésus est un nom puissant, est un nom que nous pouvons utiliser pour que toutes nos prières soient répondues. Merci Seigneur pour toute ta grâce. Merci pour ce mois de décembre qui sera un mois béni. Et merci pour tout ce dont tu prépares déjà pour nous. Nous sommes certains Seigneur que les anges sont maintenant en train de monter et de descendre pour apporter toutes les réponses aux prières de chacun, que ce soit les personnes qui sont ici ou ceux qui suivent le culte depuis chez eux.
Merci Saint-Esprit, car sans toi, ce culte ne serait rien. Toi qui sais ce que le cœur de Dieu renferme. Merci de nous avoir guidés et merci de nous guider encore, même si on va se séparer à la fin de ce culte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.